J'ai tellement des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous présente Vaovao. Misy lesoka goavana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ka nampiena ny vokatra tao anatin'ny 10 taona hoy ny banky iraisam-pirenena nandritra ny tatitra nataony. Marefo ary mora andrairan'ny kolokolo ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana ka miteraka vokatra ratsy eo amin'ny faharisian'ireo mpampianatra sy ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy. Mampametra-panontaniana hoy ireo solombavambaoka teny Tsimbazaza ny tsy ahafantarana ireo tena tokony antoka amin'ny fanondranana volamena avy eto Madagasikara. Io ihany koa ny antony tsy mbola mahavoasambotra azy ireo. Izay no isan'ny teboka ny voatra nandritra ny fananganana ny vaomera manokana isahana ny enquête sur la filière or eto amintsika. Olona efatra no saron'ny zandary niaraka tamin'ilay zazavarirana Lainankeriny tao Malio, kaominina Manambaro Talaniaro. Taorian'ny fifampitifirana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpakan-keriny, lavin'ny mbalan'ny zandary ny iray, ny faharoa voasambelona ary ny roa hafa tafatsoka. Hiatrika ny andro voalohany amin'ny fifanitsana ny kanina 7-20 androany alina ny ekipa pirenena malagasy ny Barian'i Madagasikara. Lalao izay fandonan'izy ireo amin'ny Black Star ny Ghana. Ambony ny heritsaina ho an'ireo mpilalao na eo aza ny tsy fahatongavan'ireo mpilalao hafa hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Maresaka iraisam-pirenena, ny farana ny fihibohana tao Shanghai rehefa naharitra 2 volana nanaraka ny toromarika napetraka ny rehetra ary inona ny toizan'izany hoy ny fanjakana ka antony nandraisana ny fanapahan-kevitra. Ny andinindinindreo rainao afaka fotoana fohy. Andro vaovao, volana vaovao, fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny fahita lavitra kolo. Atenina ny araba tombo kilasy tombo vavy amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anarak'izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia misy lesoka goavana eo amin'ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara ka mampiena ny vokatra tao anatin'ny 10 taona hoy ny banky iraisam-pirenena nandritra ny tatitra nataon'izy ireo. Marefo ary mora andairan'ny kolokolo ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa-panjakana ka miteraka vokatra ratsy eo amin'ny faharisian'ireo mpampianatra sy ny faripahaizan'ny mpianatra malagasy. Gaeton Andrianjilavo. Araka ny tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena, tsy nitsahany emitra ny fahaizan'ny ankizy malagasy tao anatin'ny 10 taona farany. Isan'ny antony goavana mahatonga izany ny fomba fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra frame, izay voalaza fa marefo ary andairan'ny kolikoly na eo aza ny tetikasany governemanta mametraka ho ray alina ireo mpampianatra raisina ho mpiasa-panjakana hatramin'ny farany taona 2024. Araka ny vokatry ny fanadihadinana natao, mihoatra ny 700 n'ireo mpampianatra mpiasa-panjakana ary mihoatra ny 500 n'ireo mpampianatra no raisina ho mpiasa-panjakana no tsy nandray anjara tamin'ireo dingana tsy maintsy arahana ahafana mandray azy ireo ho mpiasa-panjakana. Vokatra izay, ny atsasaky ny mpampianatra dia samy nilaza fa tsy misy mangarahara amin'ny fandraisana ho mpiasa-panjakana. Araka io tatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena io, ny 3.7 ny eritreritra fa misy kolikoly ny fandraisana ho mpiasa-panjakana ireo mpampianatra. Vokatra ireo mena ny farisian'ireo mpampianatra hanatanteraka antsakany sy andava ny asany. Miampy ny tsy fampiny fitaovana sy ny fotodrafitrasa, ny fahatarany ny fandoava-karama. Mihoatra ny 700 n'ireo mpampianatra frame no efa tara-karama tao anatin'ireo taona farany ary isany misedra izany ireo mpampianatra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Fanampin'ireo tsy maharaka ny caisse école araka ny faneho-kevitra navoaka ny 700 n'ireo mpampianatra nanontaniana. Ilaina manoloan'ireo rehetra ireo hoy ny banky iraisam-pirenena ny fametahana paikady maharitra sy mangarahara, ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena sy ny fanavaozana ny rafi-pampianarana ahafana manatsara ny sehatry ny fanabeazana.
tatry ny banky iraisam-pirenena iny fa hiazo ny antiny mera-pirenena sika ao anatiny ity vaovao manaraka ity mampametra-panontaniana hoy ireo solom-bavam-bahoaka teny Tsimbazaza ho maly arivany ity afantaran'ireo tena tompon'antoka amin'ny fanondranana volamena avy eto Madagasikara makany velany io ihany koa ny antony tsy mbola mahavoasambotra azy ireo ino teboka ny votra nandritra ny fananganana ny voamera manokana isana ny enquête sur la filière or eto amintsika izay ivondronan'ireo solom-bavam-bahoaka miisa 10 avy amin'ny vondrona politika samihafa eny anivony anteny mera-pirenena. Niteraka adihevitra sy fanehoan-kevitra maro lafy teo amin'ireo solom-bavam-bahoaka eny anivony anteny mera-pirenena ho maly arivo ny fananganana ilay voamera natokana hanadiady mahakasika ny fitrandrahana sy ny fanondranana volamena avy eto Madagasikara na ilay fametrahana ny commission d'enquête sur la filière or. Maro ny harenan-kibony tany eto amintsika no voatrandraka sy voaondrana tsy ara-dalàna ho hatrany ny solom-bavam-bahoaka tahaka ny efa hita tany aloha tsy laza fa tsy ny 770 kilao sy ilay 570 kilao sarona tatsy Afrika Atsimo. Mampametra-panontaniana ihany ny tsy ahitana hatramin'ny farany ireo trondro vaventy ao ambadika ireny fanondranana ireny fa ireo mpiasa mandinika no matetika voahenjika. Mandafisavalo daholo fa maniry volamena mandeha an-kilo maromaro ary mamboatra tsara raha fahitany azy amin'ny sary tonga ivela. Raha tsika mafantatra fa ny malagasy madinika mitrandraka an'ireny volamena reny ny ankabetsahana zany raha mitondra an'ireny fotsiny mbola eto atoerana dia efa zava-doza mahazo an'ireny tanindrazana raha misy ny fahasatsarana aminazy na voatondro fotsiny hoe ry totsy volamena eto apetrako ny fanontaniana iza moa mpanondrona volamena iza moa manambola mividy volamena amin'ny kilao eto Madagasikara. Taorian'ny fanapahan-kevitra noraisiny solom-bavam-bahoaka tonga ny voro no tafajory ilay komisiona manokana hanadihady mahakasika ny fisian'ireo fanondranana volamena antsokosoko sy ny manodidina ny arenan-kibony tany. Ny solom-bavam-bahoaka izay nanolotra ity tolom-pehikevitra ity izay nahenona feo matetika mahakasika ny fanondranana volamena ary nazahoany ihany koa ny IST ka tahaka izao ny valinteny nomeny ny mpanao gazety ny Kolo TV FM. Zao ny zavatra nitatreako ny saintsika ny zahoako ny IST rehefa niboaka resaka Imbic Gate zay ro tsara fantatsika tety tamin'ny mois de février zany IST zany nivoaka ary navontontono na hoe iahina hoe anisan'ny mpanodina volamena mbola tsy nazo ny IST an'izay ary mbola tsy nazo fampanatsoana mikasika an'izay fa tsy haiko loatra aloha hatramin'izao ny antony azahoako amin'ny IST fa lisitra raiky amin'ny ministra Imbic ny tenako zay aloha zava-dehibe tsara fantatra ny vahoaka. Fa faharoa manaraka an'izay averiko indray ny solom-bavam-bahoaka dia tsy manam-pahefana fa hajaina izy amin'ny voninahitra nomeny vahoaka azy zay nantsona hoe manam-boninahitra ka tsy afaka mibaiko ka diso be ny fehitrehetany sasany hoe aty amin'ny anteny mera-pirenena misy olo tsy kombakomba anondrana arenan-kibony tany na harem-pirenena na volamena diso be zany. Nolanian'ireo solom-bavam-bahoaka araka izany ny fananganana ity komisiona manokana hanadihady mahakasika ny arenan-kibony tany ity. Ny talitra azo avy amin'ny voamera kosa no omena ireo antanatohatra rehetra mifandraika amin'izany. Miisa 500 ireo mpikambana ao anatin'ny voamera izay ahitana ireo vondrona rehetra eny Tsimbazaza. Tsotra ny andrasan'ny maro ao anatin'izay dia mba nisiny fanadiadiana amin'izay mahakasika ireo sary mivoaka anaty tambazotra tserasera samihafa mahakasika an'ireo olona izay voalaza fa voaroroya mandrafitra an'ireny tambazotra isan-karazany mandrafitra an'ireny mpanondrana volamena eto amintsika ireny. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy mbola fantatra treto ny valiny fanadiadiana mahakasika ny nahafaty ireo trondro noho ny falitony rano ka tsy nahafahan'ireo mpanjon'ny asa atao taolany aro takin'izy ireo zany ny amerenana mijery indray ny fiara-miasa amin'ny orinasa QMM tsy ampitanitaina ny vahoaka any an-toerana. Tsy mbola ahitana mangirana mandrakandro any ho ireo lombofidy avy amin'ny faritra Anosy Ambovombe Androiny ny valiny fanadadiana mahakasika ny olana nisy teo amin'ireo vahoaka sy ny orinasa QMM. Miandry ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra ny vahoaka na efa nisy aza ny fampiresahana taorian'ny fifandona teo amin'ny vahoaka sy ny orinasa herinandro maromaro lasa izay. Tsy hivona trano fa isan'ny nahatonga ny fifandomana teo amin'ny vahoaka sy ny orinasa QMM ny fitokonana sy ny fitarainana
izay nataon'ireo mponina avy ao andrakaraka, ampasinam-pona ary mandromoromotra. Araka ny voalazan'ireo mponina voakasika, antony nahatonga ny tsy fankazahoana teo amin'ny rotonta. Ny makasika ny fitakina ny solon-kasasarana izy ireo, noho ny tany tsy ny ala fivelomany, tafiditra ao anatin'ny toerana fitrandrahana ka tsy nafahan'izy ireo nanohy ny asa intsony. Faharoa, ny resaka fahafatesany trondro vokatry ny fanotoan'ny rano. Situation any Fort-Dauphin mikasika ny QMM dia ilainay fanazavana avy amin'ny ministre ny arena ankibon-tany. Ny antony dia noho ny zavatra nitranga tany Fort-Dauphin tamin'ny fahafatesan'ny trondro manerana ny rano, fisotro ny olona sy rano fanjonon'olona any Fort-Dauphin zany. Ka hatram'izao tsika miteny izao dia mbola tsy nahazo valiteny zahay dia hoe arakaraka an'le analizy natao tamin'ireny fotoana ireny dia hoe inona no antony nahatonga ireny trondro ireny maty teny amoron-drano ireny zany. Apetraka zany ny fanontaniana tokony apetraka amin'ny fiarah-miasan'ny QMM eo ataoko angamba fa fotoana tokony hijerena indray mandeha ny fifanarahana mikasika amin'ny MMO izao fotoana izao. Tsy ahivana fa efa nisy ny fidinana ifotony izay nataony tompon'andraikitra maro samihafa avy eo anivon'ny ministera voakasika, nentina namahana ny olona misy teo amin'ny vahoaka sy ny orinasa QMM. Eo ampiandrasana ny fanatanterahana ny fifanekena kosa ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao, araka ny nambarany ny ministry ny arena ankibon-tany sy ny loharan'ny karena stratégique. Dia efa nisy résolution izay raisina zany efa miroso fanaovana vaolana foiezaka sy ny lavitrezaka maromaro ireo teboka izay niarahana nanao soli miaraka tamin'ireo pogreny na miaraka tamin'ireo QMM miaraka tamin'ireo ministère namahana ny olana tany zany dia mandeha amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana n'ireny teboka isan-karazany ireny tsika satria maromaro tokoa na vaolana ara-tany, ao na ny resaka androany, misy fity, ao na ny PDB zany le anina teo fa efa mandeha efa valo zao efa tsisy grevy tsony efa niarana sakana satria hatramin'ny filaminana reny ka voagaga tsy afaka nandeha tamin'ny folo andro lasa tamin'ny fareny efa mivada olo ankehitriny. Hatreto tsy nazahoana valiteny mahakasika ny fanadidiana izay natao kosa ny avy ao anivon'ny ministera ny rano izay nandefa ny teo anivon'ny ANDEA na ny Autorité nationale de l'eau et de l'assainissement sy ny INSTN na ny Institut national des sciences et techniques nucléaires na natanteraka ny fanadidiana tany an-toerany. Vaovao isan'ny nafampana tato ato iny raharaha QMM iny fa isa miteraka resabe ihany koa ny mahakasika ny fikonan-doha am-pirenena tsy voatery anatanteraka ny fikonan-doha am-pirenena tahaka ny efa mahazatra isika eto Madagasikara. Voay fampiresaka sy fandamina hoy ny folohan'ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy androany nandritra ny fanokafana ny fotoam-pivoriana ara-potoanan'izy ireo. Zava-dehibe ihany koa ny firosoana amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana raha ny fanazavana trany Henri Florian. Lafinjavatra iray mampisy korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fifidianana hoy ny teo anivon'ny CFM na ny Conseil de fampihavanana malagasy mba ho fisorohana izany fikorontanana izany. Amin'izao iretona tsy ahatongavana ny fifidianana izao indray efa nisy ny fampiresahana tamin'ireo herivelona rehetra ka narafitra boky iray hijerevana ny vahaolana mahakasika izany. Ankilany tsy voatery hanao ny fikonan-doham-pirenena tahaka ny efa mahazatra isika izay tsy hita firy ny tombotsoa azo avy aminy voahay fampiresaka ohatra ny filohan'ny CFM androany. Misy tokoa ireo antoko politika na fikambanana mitaky ny hoe ataovy ny fihaonam-be pirenena. Mbola verina eto fa ny fihaonam-be pirenena efa maromaro nisy teto amintsika teto. Nisy ny atao hoe dinika santatra, nisy ny concertation nationale etc etc. Fa ho anay teto amin'ny CFM dia mbola verinay fa ilaina dia ilaina ny fampiresahana. Tsy voatery ho ao anatiny izay singa anankiray izay voalazanao zay hoe concertation nationale, fa tsy voatery ao anatiny izany fa inona ny zavatra mety hiteraka disadisa eto amin'ny firenena. Amin'izao fotoana hanomanana sady ny fifidianana izao, zava-dehibe ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pifidianana izay rosoana
ohatra ny teo nivony CFM fa eo ihany koa ny code électoral. Atao ny refonte ny liste électorale. Zava-dehibe io ary iangaviana itsika rehetra na mpanao politika na ao anatin'ny fiarahamonimpirenena na olom-pirenena tsotra samy handray anjara handrafetana an'io disom-pifidianana tena izy na tena milay hoy ny teny ny tanora mba hialana amin'ny ahiahy satria ny ahiahy tokoa ny tsy havanana. Eo ihany koa ny zatsika hoe ny code électoral izay misy miteny ihany koa izy inona ao anatin'io lalàna mifehy ny fifidianan'io ny tsy mety azo iadina hevitra zany rehetrarehetra zany inona ny miteraka ahiahy. Nanomboka androany ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa atrehan'ireo mpikambana ao anatin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM amin'ity taona ity izay aritra 30 andro eo. Fantatra fa teboka maromaro no hodiniana mandritra izany fotoana izany. Avalitsika eo ny momba izay fa olona efatra no sarany zandary niaraka tamin'ilay zazavarira nalaina ankeriny tao eo Malio commune Manambaro any Tolaniaro taorian'ny fifampitifirana teo ampitandro ny filaminana sy ireo mpakankeriny lavony balan'ny zandary ny iray ny faharoa Voasambelona ary ny roa hafa tafatsoaka ary mbola karohina hatramin'izao Gaeton Andretsilavo. Zazavarira 5 taona sy 9 no nisy naka tao amin'ny trano fonenany tao amin'ny commune Mandiso distrikta ny Tolaniaro ny faharoa ny volana Mey 2024 lasa teo. Olona 8 no nakankeriny io zaza io tao amin'ny tranon'ny ray aman-dreniny. Ny sasany efa niambina ny varavaran'ny Piray Vodirindrina tsy hivoaka. Ambarangarana aminay zany valo. Efa sa mikasisiny mananka amin'ny toato, efa sa pa. Fa mankamaroany misy ndaty ngany zany kadilo fa satria zareka avao zany maro reo miparitaka amin'ny nampipabasy reo avy daty firo za mandeha zany gomay anaparitaka reo nampipabasy na usoazanahary zany na voananga le basy. Misy nereo amizay za zany toato amizay zany fa marasy toato amizay lefoniny. Ino na voanio? Lefonio, lefombi. Lefo. Lefonio. Da avy amizay zany da may amizay zany mba amizany keo amizay viko azy lava anazy. Fa misy koa io zany da ino koa na mango goko teo amizay nasa mijery amizay zany da tonga amizay da teo amizay zany da mono ty. Amin'ny tagnanao? Flak ty, flak aby to da boty mety manisy to. Da velona mpandehanana amizao se fa satria zany ny eritseritsy be loatsy zany mifoko kasika amin'ny famonoana anay moroanaky. Maty eo zany da maty koa ny zanako. No niratra nahazo azy, tsy nety nijanona teny amin'ny hôpitaly ity ray mpianakaviana ity, fa lasa nitady ny zanany. Andro ndraiky abo zany amin'ny hôpitaly io, ngataka ny tera amin'ny rasary. Songareo zany anao fa manahibe loatsy mifoko da mba ho hita avao zany mba hitady fazakana mitady anazy. Fa lasany agny zazy io? Fa lasany agny zazy igny amizay arivany tiny fo talata amin'ny valo sasany ariva. Nataony fikarohana niaraka tamin'ny mpitandro filaminana. Ny aliny 30 Mey, ifoa araiky amin'ny 30 Mey 2024 no trateaky ny zandary ireo olon-dratsy. Tao Emalio, commune Manambaro no nisy ny Lakato, izay namaitrahana izy ireo ilay zazavarira, no izy ireo mbola tsy nahita mpividy. Vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny zandary sy ireo olon-dratsy misy sa efatra. Maty lavo ny balan'ny zandary ny iray tamin'izy ireo, ny iray tratra sambo belona, ary ny roa lahy hafa tafaporitsaka, ary mbola karohina amin'izao fotoana. Natolotra avy hatrany ny ray aman-dreniny ilay zazavarira. Na izany, isy ny fandraisana tanana ataon'ireo manam-pahefana eo anivon'ny faritra Anosy, ho fiarovana ny ain'ireo varira ao anatin'ny faritra. Satria dia tsy maintsy arovantsika ny zony reto zaza reto, ahazo ny pouvoiry fitondram-panjakana, ho arovana fa tsy ho alaina-keriny, ary dia mandefa afatra amin'ireo olon-dratsy ireo fa tsy misy mpividy zaza varira, tsy misy mpividy albinos eto Madagasikara, fa tsaho no mahatonga an'izany resaka fakana, mahatonga ny fakana-keriny ireo zaza reo satria tsafa mieritreritra azahoana vola, tsy misy zany tompo. Nisy ny fanomezana lela vola natolotra ho fanampiana ilay zazavarira sy ny ray aman-dreniny. Tsy ny zazavarira ihany, mandeha ihany koa ny feo ankehitriny fa miverina ary mihamahazovana ny alajaza na ambanivohitra na an-tanan-dehibe ka tokony samy ho mailo ny ray aman-dreny sy ny any anivon'ny fiarahamonina ary asahy hampandre avy hatrany ny mpitandro filaminana raha misy ny tranga mampiahiahy.
Izay ny makasika niny raharaha fakanankeriny zaza variriny fa ny makasika ny raharaha io dia kosa indray dia pisoloky avokoa ireo olona milaza fa miara-miasa amin'ny profesora Edmond Rakotomalala hoy ny nambarany tamin'ny alalany horonan-tsarina lefany tamin'ny pejiny Infoseg. Ny fitondrana ankehitriny no miara-miasa aminy ary tsy misy olo-kafa. Nambarany ihany koa fa tokony ho mailo ny rehetra amin'ny endrika fisolokiana izay mety iseho manoloan'izay. Nela Raina Visoma. Mienjandrony tady eo amin'ny profesora Edmond Rakotomalala sy ny Rado Rafalimanana. Taorian'ny publication izay nataon'ny Rado Rafalimanana teo amin'ny page Facebookiny mahakasika ny fananganana laboratoire amokarana amin'ny fanafody E2 nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny horonan-tsarina lefa tamin'ny zandarmaria pirenena i profesora Edmond Rakotomalala izay mpitsado sady mpikarika nentim-paharazana avy amin'ny fandriana fa nahita sy namokatra ny fanafody E2 fa tsy nisy fifampidiniana tamin'izany ary fitondrana ankehitriny ihany no miara-miasa aminy. Vao niparitaka androany mikasika ny Facebook mitondra ny anarana contre-na Rado Rafalimanana. Za zany tsy mba momba amina olona manaraka politika fa amin'ny asako dia nataoko fagnasoavana ny firenena io asako io. Ka raha misy manao lainga fa miara-miasa agnamiko tsisy miara-miasa agnamiko aloha afa-tsy ny fitondrana ankehitriny io. Zay zany ro miara-miasa agnamiko amin'izao fotoana izao ary lainga daholo zany hoe efa natsangana ny laboratoire misy lalàna nge ny fananganana an'izy ireny ary misy fangatahana tao amin'ny alalan'ny fahasalamam-bahoaka ny fanaovana an'izy ireny ka dia miteny anareo zay mahita sy mahita an'ireny publication regny ny tenako za Rakotomalala Edmond fa tsy manana namana an'izaniza aho afa-tsy ny amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao aloha. Fa zay ty ahy kosa dia manatona fa tsy aho natao publication eran'ny tany sy eran'ny lanitra ka zao lainga sy fitaka sy fisolokiana ny zavatra toy ireny fa tsy manaiky an'ireny za fa dia manaitra anareo mpitondra fanjakana aho manaitra anareo fahefana mahefa manaitra anareo mpitondra kehitriny handinika an'ito zavatra io satria mampalahelo ihany raha amironana lainga toy ireny sy satiako zay zavatra zay dia nambarany Edmond Rakotomalala fa tsy misy idiran'ny olo-kafa na kely aza ny voka-pikarohana ataony ary tsy misy afa-tsy ny fitondram-panjakana sy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka irery ihany no miara-miasa amin'ny Edmond Rakotomalala amin'ny fampanaran-dalàna sy amokarana ny voka-pikarohana E2. Herim-poko fahaizako araky ny talentany men'Andriamanitra ahy no nikarohako an'ireo zava-maniry ireo ary rehefa hita voapirofo tsara izy tamin'ny laboratoire dia afaka iadiana sy amonoana nyty karazana virus maro zay piseho mamingana sy mamono atika olombelona tambonin'ny tany ity. Noho zany sa vao mba nindrakevitra tamin'olona aho ary tsy nila fanampiana tamin'olona aho ary tsy mbola nanatona olona aho hiara-iasa agnamiko fa vata-tenako zay nomenan'ny talenta no namorona sy ny sikiponitra satria no raisiko ho anjara biriky ho ahy eto amin'ny firenena io famoronana zay nataoko io hagnasoavako ny mpiray-tanindrazana zay mino. Noho zany rehefa nampiasaina dia ny rahantsika malagasy nahita zay nampiasa tamin'ny mpinoana sy tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra dia nahasitrana sy nahatsara tokoa ary tsy nataoko fifaninanana mihafa fa nataoko kosa ho anjara biriky hampifamenoana amin'ny fanjakana. Androany tokony ho tamin'ny 12 ratoandro teo indray no naneho hevitra eo amin'ny page Facebookiny indray iny Rado Rafalimanana manoloana ny faneho-kevitra miparitaka amin'ny tambazotra tseratsera. Nambara ny fanotanjony sy ny orinasany hatrizay ka hatramin'izao dia hanampy sy hitondra ny mety hanatsara ny vokatra vita malagasy. Tsy misy idiran'ny politika velively izay hoy izy fa fanohanana sady fandraharana feno. Vokatra iray izay nahavonjin'ny malagasy hoy izy ny E2 ary anjara biriky tandrifinentiny sy mbola hoentiny sy ny orinasany ahalavorary izany. Enjaniny nitady fa mbola ifandrohitana ihany koa zay ho an'ny sindika ny mpanakanto sy ny ministera mpiay azy ireo androany dia nandroso tolo-dalàna momba ny fitantanana ny zon'ny mpamorona teny anivony anteny mera-pirenena ny sindika ny mpanakanto isany voakasika manokana anatin'izany ny sata mifeny io amida ny rafitra izay angatahany izy ireo ho esorina eo ambany fiahiny ministera ny kolotsaina analavirana ny olana mandidina izay teo aloha. Nivoaka tamin'ny fahanginana ny sindika mpanakanto eto Madagasikara androany. Manoloana ny olana isan-tsokajy manodidina ny fiarovana ny zonim-pamorona hatr'izay. Avy hatrany dia nisy ny tolo-dalàna narosin'izy ireo ny rafitra mpanao lalàna manomboka tany amin'ny anteny mera-pirenena tamin'ity androany ity. Isan'ny voakasika manokana anatin'izany ny sata mifeny omda. Zany hoe nisy lalàna teo aloha dia novaina izy voakasika ao ny statut ny omda mazava ho azy
dia voakasika eo koa misy andinin-dalàna vitsivitsy izay tianay novaina zany mba tsy hiverenan'le olana teo aloha ntsony zany ny ohatra amin'ny fitantanana ny omda. Izy moa zany hoe miaraka amin'ny fanjakana le zavatra le tolo-dalàna nataonay miaraka amin'ny fanjakana fa miala amin'ny ministerany miala amin'ny fiahiny zany fa tsy hoe miala makaiza moa zany. Ankoatr'izay, nitondra fanazavana mahakasika ny toy ny korotana nateraky ny fanesorana ny tale teo anivon'ny omda nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny 2 febroary 2024 ihany koa ny sendika mpanankanto androany. Teo ihany koa mahakasika ny fanendrena ny filan-kevim-pitantanana omda izay nangatahany izy ireo ny fametraha-pialana hatreto. Zavatra misy kosa dia noraisin'ny filoham-pirenena ny délégation mafonja amin'ny faritany rehetra sisy olo tena ny Antananarivo. Dia niady hevitra tamin'ny tao nandritry ny adiny 4 dia nomena azy ny proposition rehetra sy ny ekahitanay. Ny fanajana iny olobe dia aleo mba izy no miteny fa tsy mety ny any amin'ny Facebook mahita vaovao sy hevitra zany fa zay manaja ny rafitra misy dia kinina aminy miteny ny zavatra mahafinaritra ny teneny rehetra tao dia izay ama fa zay zany tsy miditra na polémika na diavinadiny tsisy an'izany. Androany no totosadiny tsy adana ny fanoloran'ny sendika mpanankanto ny tolo-dalàna momba ny fanatsarana ny fitantanana ny zompamorona eto Madagasikara. Ny tolo-dalàna izay natolotra ho an'ireo mpanankanto no sady solombavam-bahoaka indrindra ny mpikambana ny komisiona misahana ny kolotsaina. Ny vahoaka sy mifampiroboroboana ny aikanto eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia isan'ny ankalaza ny fahaenina amin'ny 20 taona sy ny fahafitopolo taona na mpanjaka ny Angletera ny Elizabeth II ihany koa ny mahazovoan'ny Royaume-Uni eto Madagasikara ny 2 hatramin'ny 15 ny volana Jona ho avy izao fotoana anehoana sy hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni hoy ny mahazovoa izay monina sy miasa eto amintsika gaeton Andretsilavo. Fiaraha-misakafo hanasongadinana ny nahandro Britanika sy Malagasy, fambolena baobab ho fanamariana ny fiarovana maharitra ny tontolo iainana, fanamafisana fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Royaume-Uni ary fampiratiana ireo sary misongadina izay nanamarika ny fiaraha-miasa eo amin'ny 2 tonta hatr'izay. Ireo amin'ny ankapobeny no anamarika ny fankalazana ny fahaenina amin'ny 70 taona sy ny 70 taona na mpanjaka ny Angletera ny mpanjakavavy Elizabeth II. Ity farany izay any monarka tokana manamarika ny 70 taona nitondrana ny mponina Britanika. Sa Majesté, la Reine, est devenue le premier monarque britannique à célébrer un jubilé de platine. Ny mpanjakavavy no monarka Britanika mankalaza voalohany ny jubilé de platine. Manamarika ny 70 taona nitondrana ny vahoaka ao Royaume-Uni. Lasa endrika tiana sy atsain'olona manerana izao tontolo izao ny mpanjakavavy. Anatin'izany ny eto Madagasikara. Nandritra ny fotoana nanjakany, niova ny tontolo. Ny fananganana sy ny fandrodanana ny rindrin'ny Berlin, ny fitsidihana ny espace, ny vehivavy praiministra voalohany, ny internet. Niova ihany koa ireo nosy Britanika. Lasa firenena manaja bebe kokoa ny fiovana i Royaume-Uni. Ka ireo vehivavy, ireo vitsanisa ara-poko sy ara-pinoana ary ireo mivondrona ao anatin'ny fiarahamonina LGBT dia afaka ny traka. Minorité ethnique, religieuse, ainsi que les membres de la communauté LGBT sont mieux représentés. Isan'ny ompana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Angletera ny sehatry ny tontolo iainana, iadina amin'ny fiovany ny toetrandro, ny kerehany atsimony nosy, ny fampianarana sy ny fanabeazana, izay iarana amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola hafa, manampy ireo tanora malagasy amin'ny fanomezana vatim-pianarana ihany koa i Royaume-Uni. C'est nécessaire bien sûr de parler anglais parce que c'est essentiel pour ça. Mazava ho azy fa ilaina ny miteny anglisy satria tsy maintsy ilaina izany. Ary amin'ny sehatra rehetra izay afaka ianarana, ny fambolena, ny tontolo iainana sy ny sisa. Ny zavatra tsara dia efa mihoatra ny 50 ireo malagasy ny sitraka io vatim-pianarana io. Malagasy qui ont déjà bénéficié de cette bourse. Nanamafy hatrany ny fahavonona ny anampy sy anoana ny Madagasikara i Royaume-Uni, indrindra eo amin'ny sehatry ny valan-javaboary sy ny fampandrosoana maharitra. Zava-dehibe ihany koa hoy ity masoivoa ity, ny fijerena miaraka sy ny fanomezan-tanana hiatrena ny krizy nateraky ny Covid-19 sy ny ady ao Ukraine sy Russie. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doka fohy isika izao ny mahakasika ny fitakian'ireo mpiasa sy mpandraharaha misotro ronono eny anivon'ny Université n'Antananarivo ihany koa ny fanadihadiana mahakasika ny barehan'i Madagasikara izay ifanandrina amin'ny Black Star voagana rehefa avy eo ampany amin'ny fanadihadiana mbola hoentina aminao orian'izay mandrapitafa vetivety ary.
Découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family by Telma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia mbola tsy nisitraka ny fisotrondronono hatramin'izao ireo PAT izay nivoaka retirety teny amin'ny oniversité n'Antananarivo nanomboka tamin'ny taona 2024 mangataka ny fijerena akaiky mahakasika izay fanoneran'izay arak'izany ireo mpandraharaha oniversité ny sotronono ireo ka nanao hetsika fanairina tamin'ity androanyity fity nokolona. Nandritra ny fotoana izay nisany niala tamin'ireo karama isam-bolana hatrany ireo vola fandraisana anjara amin'ny fisotrondronono. Efa roa taona nefa izao ireto PAT retraité miisa 570 ireto no tsy nandray izany fisotrondronono izany raha ny fanazavana. Tamin'ny volana Aogositra 2024 no nisitraka farany izany fisotrondronono izany ireto mpiasa ireto ka antony nanaovana ny hetsika fanairana. Hoe mba ho valideny izany le commission verbale izay nalefahany satria mijaly izay satria miankina amin'io ny ainay zoanay io zoanay no mitaky an'io satria tokony le izy zany tsy hoe anona fa zo tanteraka dia izay zany mba angatahanay Antanandroa fangatahana resaka subvention zany ka le resaka subvention io zany dia nanao ny commission verbale io dia le izy zany mbola tsy mivaly aloha hatramin'izao le izy satria ny subvention io tsy inona no andoavana le CRCM CPR anay zany rehefa tonga dia mbola tsy mivalian'ny fanjakana foana moa zany le izy hatramin'izao hoe tsy hainay zany hoe aiza ho aiza fa ny henonay aloha zany dia efa hoe en bonne voie le izy 570 zany izay ny tena totalilay efa misy efatra zao efa mindosy mifahafatesana dia ny ampo moa zany tsy haiko na tsy salama na aiza presque fa izay zany ireo solotena fotsiny le tsisy vola dia mba mitady fitadiavana koa ny sasany. Misy amin'ireo mpiasan'ny oniversité izay nivoaka retirety ihany koa no tsy nisitraka ny installation izay zo feno ireto mpiasa ireto raha nambarana androany. Efa nanao ireo dingana rehetra izay tokony ho atao ireto PAT retraité ireto mba azahoana ireo zo tokony hositrahiny. Itony hetsika ho an'ireto mpiasan'ny oniversité efa retirety ireto raha tsy misy tohiny ny fangatahiny. Manao antsoava amin'ireo ambaratonga mpahefana ihany koa ireto farany mba hijerevana vahaolana amin'ny toe-draharaha. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia hiatrika ny andro voalohany amin'ny fifanitsana ny kanina 3-22 androany alina ny ekipa pirenena malagasy ny Mbarean'ny Madagasikara lalao izay ifandonan'izy ireo amin'ny Black Star ny Ghana ambony ny heritsaina ho an'ireo mpilalao malagasy na eo aza ny tsy fahatongava an'ireo mpilalao hafa hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Abraham Randriamana. Anio amin'ny folo ora alina ora eto Madagasikara no hanomboka ny lalao iaonan'ny ekipa pirenena ny Mbarean'ny Madagasikara sy ny Black Star ny Ghana. Tafiditra ao anatin'ny andro voalohany fifanitsanan'ny kanina 2024. Lalao izay ho tanterahina ao amin'ny kianjan'ny Cape Coast Sports Stadium ny Ghana. Misy 20 ireo mpilalao malagasy hiatrika ny fifanitsanana mandritra ity andro voalohany ity raha nambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. 12 amin'izy ireo ny mpilalao avy eto an-tanindrazana raha toka 12 ireo mpilalao malagasy avy any ivelany. Samy manana ny fomba fijeriny sy ny fanehoan-keviny ireo mpankafy baolina kitra malagasy manoloana ity lalao voalohany fifanitsanan'ny kanina 2024 ity. Dia maka ireto zalam-pilalao aloha dia mba rarina mba aresy eo amin'ireo zoeran-tsapaka iny kosa aloha mba hoe mba miady kosa aloha zay mba vaovao mba miatsika izy eo dia mba miezaka maresy manome 0-0 roa atsika 0 kada alefa Barea. Mafy ny match tena mafy Ghana olona mahay baolina sady any an-tanina teo nefa
resitsika ray 0 io any an-tanina abelanisia efa te apita satria efa antitra efa te apita ny olona eto an-tanàna izy ny zandiny eto an-tanàna zay ny tena fahitako anazy. Nanomboka ny 9 Mey lasa teo ny fanatanterana ny fampivondronana sy ny fanazarantena miaraka ho an'ireo mpilalao mandrafitra ny Barea. Efa nigadina ny gana avokoa ankehitriny ireo mpilalao namaly ny antso nataon'ny mpanazatra. Na eo aza ny fahabangana vokatry ny tsy fahatongavan'ireo mpilalao sasany mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ambony ny heritsaina ho an'ireo mpilalao ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ho sarotra ny hibata fandresena amin'ny lalao ifanandrinana amin'ny Ghana izay anisan'ny ekipa tsara indrindra eto Afrika raha ny fanazavana. Voilà, à l'expo évidemment, ce serait super pour nous, pour tout le peuple malgache. Tena zava-dehibe ho anay, indrindra ho an'ny vahoaka malagasy ny isian'ny fandresena ho an'ity lalao voalohany amin'ny fifanitsanana amin'ny Ghana ity. Manaiky izahay fa anisan'ny ekipa aty Afrika mahana ny maha izy azy ny ekipan'ny Ghana. Izy ireo izay tafiakatra amin'ny mondial. Tonga aty izahay hanao ny ezaka rehetra. Isaraino ohatra dia efa zava-dehibe ho anay. Ray satelo kosa voa mainka tsara. Hijery izahay ny paikady ahafahana mampiditra baolina manoloana ny ekipan'ny Ghana. D'aller contrecarrer leur plan et d'aller leur mettre un but. Ankoatra ny fihaonan'ny Barea sy ny Black Star, ifanandrina mandritra ity andro voalohan'ny fifanitsanan'ny kanina 2024 ity ihany koa ny ekipa pirenen'ny Angola sy ny République Centrafrique, eo koa ny ekipa pirenen'ny Libye sy Botswana. Rehefa avy eo amin'ny folo ora alina moa izay fihaonana eo amin'ny Barea ny Madagasikara sy ny Black Star avy eo Ghana zay ho antsika dia tsy misy aza atao ankoatra ny firaritso ho an'ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'izay lalao rehefa avy eo izay. Fa miroso amin'ny dingana fanatanterahana amin'izao fotoana ny tetikasa PIA 2 na ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Tanjona amin'izany ny fanatsarana ireo famoahan-drano eto an-drenivohitra ho fisorohana ny mety fisiny tondra-drano. Abraham Randriamanana. Tao aorian'ny fankatoavana ny fitohizan'ny fanatanterahana ny tetikasa PIA na ny programme d'assainissement d'Antananarivo nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 4 Novambra 2024 lasa PIA 2. Miroso amin'ny dingana fanatanterahana ankehitriny ny tetikasa raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'izany ny fanatsarana ireo famoahan-drano eto an-drenivohitra. Telo zany ny tena grand projet anatin'le izy. Fanohizana ny ovoidy le Analakely tapany ambany, ny manodidina ny laka Anosy sy eo Mahamasina zay. Tanterahina mandritra izany ihany koa ny fikojana sy ny fanamafisana ireo lakan-drano izay sahany eo anivon'ny Apipa, eo koa ny fitantanana ny fako eo ambany fiahin'ny SMA. Misy ny lafiny mbola hoe fanatsarana madinidinika amin'ny resaka travaux. Ny marina teo moa zany ny travaux phase 2 ao anatin'ny PIA 1 mbola mandeha amin'izao fotoana izao. Le travaux phase 2 io moa zany dia fanamafisana amin'ny berge ny canal Andriatany amin'ny ankapobeny. Misy koa curage mbola ho atao. Nisy androany ny fihaonana fampahafantarana sy ny fifampizarana teo amin'ny tompon'andraikitra sy ireo olona eny fotony voakasika ity tetikasa ity izay vatsian'ny Frantsa amin'ny alalan'ny AFD. Fa efa hita eny an-tsena amin'izao fotoana ireo mpivarotra saina am-pirenena amin'izao fanombohan'ny volana Jona izao raha ny fanazavana ireo izay sendra ny mpanao gazety ny Kolo tamin'ity androany ity ilaina ny fananganan-tsaina ho mariky ny fitiavan-tanindrazana mandritra ity volana Jona ity. Fitiny Kolona. Manomboka amin'ity volana Jona ity ny fananganan-tsaina ho an'ireo olom-pirenena tsirairay. Ho marika ny fankalazana ny fahazahoana ny 12 taona nahazahoana ny fahaleovan-tena no anton'izany. Maro ireo olom-pirenena izay misafidy ny hanatanteraka izany fananganan-tsaina izany. Fahatsapan-tena sy fanehoana ny fitiavan-tanindrazana amin'ny fananganan-tsaina raha ny fanazavana. Isan-taona izay tsy maintsy manangana foana. Ninona fitondrana an'izay teo. Nainay aloha efa saina misy anankiroa akory arao dia diovina foana lizy dia izay ihany no atsangana amin'izy. Raha amiko ny antony tokony hananganan-tsaina dia fahatsiarovana azy antsika ny fahaleovan-tena. Nomboka efa manangana izay dia efa ino ty efa zavatra efa fatao isan-taona dia marika koa zany le hoe amin'le malagasy ny tena dia efa nazy efa voapetaka. Manomboka amin'ny 3,000 ariary ny vidin'ireo saina amin'izao fotoana. Mahatratrany amin'ny 2 alina ariary kosa ny saina izay lafo indrindra. Raha ny fanazavana, nahitana fiakarana ny vidin'ireo saina ireo mihoatra noho ny tamin'ny taon-dasa vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny lamba amin'izao fotoana. Tsy mahazakana ireo olom-pirenena amin'ny fampiakarana saina nefa izany. Ny olona aloha betsaka nefa mazoto fa ohatra anazy nanomboka tamin'ny sabotsy any mivarotra dia efa hitako hoe mety le izy. Betsaka no vidy tamin'ny sabotsy aho zao 7 lanky dia
raha ho anty iray mpianakaviana iray ity na manano sarotra aza ny fitadiavana amin'ny andavanandro manokana vola ny tena mba hividianana izany sainam-pirenena izany. Dimerivo io mbola tsy dia manangana aloha zay zao mbola ho hitady saina vao manana. Raha ny dikan'ny fananganan-tsaina no izay ivona mariky ny fahaleovan-tena amin'ny lafiny rehetra ny fananganana saina isan-tokantrano eo ihany koa ny fiandrianam-pirenena malagasy. Ankoatra ny fanamariana ny fetim-pirenena dia ray volany ankizy ihany koa ny volana Jona. Zo fototra miisa 5 no tokony hositrahan'ireo ankizy eny anivon'ny fiarahamonina raha ny fanadihadiana izay natao dia mbola betsaka ireo ankizy izay tsy mizaka ny zony na izany eto afovoantany na ny any amin'ny faritra samihafa ho fanamafisan'izay zony ankizy izay manomboka amin'ity volana Jona ity ny ray volana natokana ho azy ireo. Hoarovana, hianatra, ho karakaraina, ilalao ary ho tsaboina raha marary. Ireo rehetra ireo no zo fototry ny ankizy izay tokony ho hajaina sy hositrahin'izy ireo eny amin'ny fiarahamonina. Amin'ny ankapobeny, miisa 50 mahery ireo zon'ny ankizy saingy ireo zo fototra miisa 5 no tokony tsy maintsy hositrahina amin'ny andavanandro. Raha ny fanadihadiana tamin'ireo mpisehatra mikasika amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy, mbola maro ireo zo izay tsy voahaza ho an'ireo ankizy eto Madagasikara, anisany amin'izany ireo zo hoarovana sy zo hotsaboina. Eto Madagasikara dia mbola betsaka ireo ankizy izay tsy afaka mizaka n'izany zo maha-olombelona azy izany. Ny tena hita taratra aloha dia ny zo arovana manoloana ny herisetra no mbola hita fa somary ambany ta izay ahafahan'ny fiarahamonina sy ny ray aman-dreny miaro ny ankizy manoloana ny herisetra izay. Eo ihany koa ny lafiny fampianarana ary tsy adino koa ny eo amin'ny lafiny fitsaboana dia mbola betsaka ireo ankizy izay tsy afaka misitraka an'izay fitsaboana ara-dalàna izay raha misy ny tsy fahasalamana. Misy eo amin'ny endrika maro izay tsy fanajana ny zon'ny ankizy izay raha ny eto Antananarivo sy any amin'ny faritra. Raha ny fanazavana, misy amin'ireo faritra eto Madagasikara no ambony ta amin'ny fiarovana ny ankizy. Raha ny any amin'ny faritra manokana, ireo fomban-drazana maro samihafa no tena manohitoina ireo zon'ny ankizy ireo. Faritra 320 ny eto Madagasikara samy manana ny fomba izay hoentin'ireo olona miaina ao anatin'izany faritra izany. Mety ho fahazarana io dia mety ho fomban-drazana ihany koa nefa izay misy amin'izy ireo manotoana ny zony ireo ankizy. Amin'ny any faritra dia misy ireo fomba toy ny moletry izay atakalo omby na atakalo vola ireo zaza ampanambadiana mialohan'ny fahavalo ambin'ny folo taonany. Eo ihany koa ny fankasitrahany ray aman-dreny takalom-bola raha misy ny fanolanana na herisetra ara-pananana mahazo an'ilay ankizy. Raha ny Antananarivo sy ny any amin'ny faritra dia izay le fahasamihafana izay no mahatonga ny tsy fitoviana amin'ny fiarovana ny ankizy raha jerena amin'ny ankapobeny. Raha ny eo anivon'ny lalàna izay miaro ny zon'ny ankizy no jerena. Ny lalàna 7 sy 4 tsipika 320 tamin'ny 20 Aogositra 7 sy 4 no lalàna mameno izy ho fiarovana ireo ankizy eto Madagasikara. Mandritra ity volana Jona ity moa no fankalazana ny iray volan'ny ankizy raha ny eto Madagasikara. Iazakazaka vetivety any Fenoarivo Atsinanana indray sika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Ireo mpandrarara toe-karena ao amin'ny commune Vohilengo ao anatin'ny district any Fenoarivo Atsinanana no nandray an-tanana ny fanamboarana amin'ny apahan'ny lalana mampifandray any Fenerive Est sy ny commune Vohilengo amin'izao fotoana. Nateo aza ny fampanantenana izay nataon'ny fitondram-panjakana ny aminy tokony hanamboarana ny lalana tsy mbola tanteraka izany hatreto hoy ireo mponina ka izy ireo no nanamboatra ny lalana ahafahana mifamezivezy sy mitatitra ny vokatra samihafa fanampanazavana. Tonga keto moa zahay magnamboatra lalana ity lalana Vohilengo ity satria tsapanay dia tsapanay fa ratsy ny lalana ary misaotra ny fitondram-panjakana izay mba namangy anay tato ary namoaka feo izy fa hoe tsy maintsy amboarina ny lalana ity Vohilengo. Fa noho izay zavatra zay dia mandra-piavin'izay ataon'ny fanjakana dia menatra zahay amin'ny ara-tsialalana aty aminay ary sahirana dia sahirana koa zahay amoaka vokatra aty aminay. Ka tsy natanty zegny zahay dia nanana finiavana zegny zahay andeha hanatsara io lalana andeha Vohilengo ity mandra-piavy ny programan'ny fanjakana izay ho avy aminay aty anao lalana pavé aty Vohilengo. Ka noho izany tsy misakana fitondram-panjakana ho za te zahay fa mandra-piavin'izay amboarin'ny fanjakana zay dia mandray an-tanana izahay hanatsara ny lalana aty Vohilengo ka hatrany amoron-drano.
Vaovao mandidina ny fiomanana amin'ny fetiny Pentecosta kosa indray dia iarovana mpitsidika sy ny valan-javaboary eo amin'ny parka Tsimbazaza misy ny lamina vaovao napetraka ireo tompon'andraikitra hiatrehan'izay fetiny Pentecosta izay. Isan'izany ny toerana hidirana ny fampitomboana ireo toeram-pivoahana ary ny fanetana ireo mpitsidika tsy hanary fako eny rehetreny sy ny maro hafa. Ho fanomanana fety sy tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19 amin'ireo mpitsidika. Misy ny lamina vaovao napetraka ny tompon'andraikitra eo anivon'ny parka Tsimbazaza ho an'ireo mpitsidika amin'ny fetiny Pentecosta ho avy izao. Ankilany, misy ihany koa ho ireo tompon'andraikitra ny fandraharana ranom-panafody hiadiana amin'ny valanaretina Covid-19. Tenenina voalohany zao eo amin'ny fidirana. Raha taloha zany samy miditra amin'ny vavahady telo misokatra dia samy hoe samy miditra samy mivoaka fa mitindray mitoraka ity ny fandaminana dia toy izao hoe ny vavahady any ambony tandrifiny ny fivondronana anjany natao hidirana fotsiny. Amin'io andro io zany efa misy soratra apetraka anay hoe fidirana eto. Dia ny vavahady afovoany izay fidiran'ny mpitsidika andavanandro sy ny vavahady kely ato amin'ny tandrifin'ny akademia dia misy faritra hidirana dia efa misy soratra izay dia misy faritra hivoahana fotsiny mba hialana amin'ilay fifanosehana. Izay zany ny fandaminana aloha raha resaka fidirana sy fivoahana. Maro ny fako sy ny fahasimbana hita nandritra ny fetiny mpakateo. Teo amin'ny parka Tsimbazaza raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Misy araka izany ny fanentana nataon'izy ireo amin'ny fanariana fako sy ny fanapahana ireo zava-maniry ao amin'ny parka. Efa misy ireo toerana natokana anariana fako ho ireo tompon'andraikitra ka mila mitandrina amin'ny fahadiovana ny olona rehetra. Mba tsy hanapatapaka ny zava-maniry eny an-jaridaina eny satria izy ireny dia saripady ozy ao satria zava-maniry nalaina tany amin'ny toerana manodidina iran'ny lafivalon'osy zany izy ireny dia sahirana tokoa vao nahavelona sy nahatonga an'izy ireny eny an-jaridaina eny dia mba hiangaviana zany mba tsy hanapatapaka ny zava-maniry ny mpitsidika. Dia manarak'izay koa efa misy toerana no hajariana andraisana ny mpitsangatsangana zany dia mba ho amin'ireny toerana ireny isika no hipetraka fa tsy andeha any amin'ny toerana efa norarana zany. Entanina ihany koa ireo mpitsidika tsy hanome sakafo ireo biby sy hisikotra ny tranon'ireo biby. Efa misy ihany koa ho ireo tompon'andraikitra ny toerana efa natokana hipetrahan'ireo mpitsidika ka amin'ireo toerana ireny ihany no azo hipetrarana hialana amin'ny fahasimban'ireo zava-maniry. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity. Ny farana ny fihibohana tao Songhai rehefa naharitra 2 volana nanaraka ny toromarika napetraka ny rehetra ary inona ny tohizan'izany ho ny fitondram-panjakana tany an-toerana ka antony nandraisan'izy ireo ny fanapahan-kevitra na izany na tsy izany. Misy ny fepetra takiana toy ny fananana test PCR negatif latsaky ny 12 ora ho an'ireo izay hamonjy toeram-piasana. Miverina tsikelikely amin'ny fenina andavanandro ny mponina Shanghai. Rehefa nihiboka nandritra ny 90 andro vokatra ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Afaka mifamoivoy ankalalahana sy miverina amin'ny asany ny tsirairay. Tao ireo ny lanonana vao nipaikany tamin'ny 12 ora alina. Azo atao ny mivezivezy, saingy misy ny fepetra toy ny tsy maintsy fananana test PCR negatif latsaky ny 17 ora mialoha ny idirana ny toeram-piasana na ihany koa andraisana ireny fiara fitateram-bahoaka ireny. Tato anatin'ny herinandro farany 10 isan'andro eo ny tranga vaovao eto Shanghai raha nahatratra 9 izany pik tamin'ny tapaka ny volana aprila lasa teo. Isan'ny fepetra apetraky ny fanjakana ihany koa ny hoe tsy tokony ohatry ny 17 isan-jato ny tapa-fenoan'ny toeram-pivarotana sy toeram-pialam-boly maro samihafa. Eo ihany koa ny mbola fikatonan'ny sekoly, ny fahafahan'ny trano fisakafoanana misokatra saingy entina ihany ny sakafo. Fahalalahana izay amin'ny tebiteby ihany ho ireo mponina, antony mihiboka avy hatrany ny olona iray trano raha vao ahitana tranga. Izay ihany koa no nentina namanana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany raha mipitso amin'ny ora mahazatra ny fotoanantsika eto amin'ny fitalavitra kolo hatrany veloma tompoko.
des équipements électriques abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans, vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.